Mahafaly ny Oliva Soradio ny manolotra ho anao anio tantara indray miseho nosoratan'ny Ravondray be Antany Aina nampitondray ny lohateny hoe tonga ny marainako. Ireo amelona ny tantara i Antany Aina, Lantosoa, Mamitiana, Tiana, Mamy, feno aja. Ay, tonga dada. Tonga anaka. Mba handrava aloha kosa dada zany androany tsy toy ny isan'andro. Zay aloha dia mariny fa manankaiza ho ary nareo Lasa mivoaka ny antsenany izy dia tsy mbola tongako. Zay indray raha lala sy ny miantsena toy ny tsy manana antondraraha hafa tsy ny miantsena. Misy tokoa moa volako amin'izay toy misy lakolo miazona sy hamonjy ny tokantrano raha tsy mahaizimbava volany. Dada kosa ka lavitra neny misy ny tseny sady izay indray raha malala fa vitsy ny fiarako dipitatitra ty amintsika ka manasarotra be ihany. Ary eza koa zao neny izay metsena lava eo tsy indray mandeha isam-bolana na indroa fa raha fahabetsany azy izy vao mba miakatra. Ary izay indrindra neny no mahariva azy toy izao satria rehefa tafakatra any vao manararoatra mividy ny kanokanona ilaina rehetra ato an-trano. Reninao ve moa tsy arovanao Ny marina kosa moa no lazaiko fa aza tetezitra eo dada. Fa zao dada, misy dity aho raha isotra ianao analana fisanana. Ary tena vizambizana misy tokoa ny za zany nefa ny herinandro ty vao manomboka tena mandreraka ny mambelombady amanjaka ka. Ny ekena ho atsitrapo re io ry dada ka aza mitaraitana mepakeo angamo ianao ny terena anambadika. Iza moa manira io dia tsy tokony ferinaina toy izao dada raha izany fa sitrapoko. Ary safidy efa fantatra izay vokany fa mitaky adidy nefa raha araka ny hevitro ry dada dia tsy tiako ny mampiasa an'io teny hoe adidy io amin'ny fiahinany ankohonana. Resaka indray soazy. Tsy miresaka fa milaza ny marina Ianao ve moa azo toy fa narefa mahazo izay milaza ny marina zay ka hono inona ny tianao lazaina aminy hoe tsy adidy ny tokony filazan'ny fiahinany ankonana? Finona indray aminao? Tokony ho fitiavana ry dada fa tsy atao adidy izany fotsiny raha tsy tiana ve nareo iadidiana toy izao tiana ianareo matoy voako maraina sy mahaly bodina mila ho isan'andro vaky tsy hitandrovako asa sarana. Eny marina aloha zany ary tena misaotra ny dada mihitsy izay amin'izany. Raha mpianakaviana fatra-pitsinjo ny ankohonanao ianao. Mideranao koa zahay fa tsy mba toy ireo ray mpianakaviana rakotry ny fitiavan-tena miamboa didy ianao. Ka inona indray tadiavinareo koatr'izay? Andraso aloha misy indro kely hoy ny mpandrafitra. Raha ataony dada hoe adidy ny miany ankohonanao ampahasasarana toy izao dia ho mora reraka, ho mora tofoka tsy anam-pifaliana ianao satria toy ny voageja ary tsy manana tanjona afa-tsy ny hoe fitaiko ny adidiko dia ampy izay. Tsy miraharaha ankoatran'izay aho. Izany hoe rehefa tonga ato an-trano ny vola karamanao dia tsy miraharaha zavatra hafa toy ny fikarakarana ny ankizy, ny fifandraisana ato an-trano sy ny sisa tsony re. Ka zany rehetra zany kosa veo arako daholo aminao anao inona fotsiny reninareo sy nareo efa mba lehibeko? Hitany dada taratra ao anatin'ny fonao ao le aretin-dratsy mampanahy tiako sitranina amin'izao resantsika izao. Tsy sanatria ary dada faly itsikera fotsiny satria tsy eo amin'ny toeranao fa misy zavatra tiako ahitsy kely raha sitrakao. Aza be rehetrarehetra misy aretinao koa zao mifoko ianao mila voatsy azy. Tsy izany ry dada fa zao miaino avy aloha dada miaino anao
Le aretin-dratsy nolazaiko teo dia izao. Rehefa mamakamafy ao am-pon'ny olona iray ny fiheverana fa adidy sisa ny fiahin'ny ankohonany. Tsy hanam-pifaliana amin'io ankohonany izay andaniany mondro kely io intsony izy aloha. Nefa ve amin'ny dada tsy mahafaly izany manana ankohonana enky ny fahatsarana izany? Mampitsiriritra ny mpiarabelona anie raha soa ny ankohonanao e. Toy izany ny teninao e. Ary dia voninahitra io izany. Ary koa tsy mampitsiriritra anao ny an'ny hafa fa afa-po sy finaritra amin'ny anao ianao. Le fiheverana hoe adidy anefa dia sady manova ny fijerinao tsy ahita ny hatsarany eo amin'izay ny sasaranao no mampihena ny risponao hikarakara an'ireo bebe kokoa mba hitombon'ny famirapiratany. Fa raha mamiratra anie ny ankohonanao dia soa koa ianao e. Ary izay no tena mampatahotra indrindra satria fototry ny disadisa lava ao an-tokantrano ary miafara mifaharavany tanteraka. Zioga mavesatra eo ambozina ilay hoe adidy raha feheziny ka tsy hanam-pifaliana satria toy ny hoe tsy maintsy manao ianao na dia tsy tiana aza. Sady mampisy fetra ny zavatra atao rahateo e. Fa raha fitiavana kosa no mameno ny fon'ny dada amin'ny fiahinany ankohonany dada dia ho hitan'ny dada fa tsy ampiferinainanao ny zavatra rehetra sady afinaritra anao aza ny karakara ny ankohonanao sy anao izay ahasoa azy bebe kokoa hatrany. Eny azo tsara ny tianao mara nefa andre aloha ilay dia ty fa mangitahita mafy azy zany ka dia tondray mofo koa fa tsy na mahatsiarinao na zany. Ay, andrasary fa alaiko e. Soary a. Or soary a. Aiza ianao e? Ay miantso any iny. Ahoana ka izay? Ndry, ay ve ato ihany ianao e? Finona ho ato mahavarinanao ato ty e? Tsy renao akory ny feoko miantsoantso anao ary jere koa izany laoka izany may sa tsy ren'ny orinao zany? Tokoa marina. Tena variana be ho any saiko roneny fa azafady a. Finona ho any mahalasa sainanao io e? Izay ho aviko e. Fa aleo aloha hijeran'izany laoka izany e. Efa nobataiko ane le izy e. Ay, misotra neny a. Fa ny vary ka angatsy efa tokony atokona koa izao ny vary. Za indray ve anaka no torinao an'izany a? Efa vitako daholo. Dia tena miala tsiny rery neny fa tsy napoiziko mihitsy iny a. Tena mbola misy zavatra mahavariana mihitsy. Dia hono ary neny. Le laoka maity io ve tsy kila tao ve mbola misy azo hohanina ihany ve izany laoka izany? Vao nanomboka ho may ane le izy e. Fa tsy hoe tena may tanteraka akory fa zao ahy e. Avela ho any hijanona any izany laoka izany fa aleo avadika andresaka. Ka inona ary hono no tian'ny ho resahany? Tsy izany ho ary soary fa somary nahataitra kely ihany ilay resaka ao ny amin'ny ho avinao teo dia hono tokoa dia mba ahoana tokoa izao ianao io? Inona nefa mba nieritreretinao ary efa mba misy fanantenana ve ny amin'izany? Za indrindra neny no mampiady saina mafy toy izao roneny. To anarany tena nianatra lany rondo tamin'ny fianarana. Nareo ray aman-dreny koa lany fatotra mampondrana. Nefa to zary tsy misy dikany izany rehetra izany ankehitriny. Ndry, fa tsy misy dikany ahoana anaka? Inona fotsiny ny anaranao sy nampianarana anao raha dia tsy misy dikany? Ka zao raha mahita izao ka efa ela nery neny izay nitedavako azy izay ampiarako izany ny sasarako izany nefa aimbery-maina fotsiny ny zavatra rehetra e. Mampalahelo ihany roneny ny zava-misy eto amin'ny firenentsika ka tsy anatra na tsy ampianajanaka ianao ohatrany defa fara hidim-bahoaka ery anao izany ary tsy tandro sasarana nefa dia toy ny siramamy atorakalika fotsiny fikelezanainy. Ka mila mikovokovoka sy mampiasa saina ny dikan'izany e. Anga misy zavatra anaty potsiny anao raha tsy mihetsika ianao?
fangatsy efa mihetsika amin'iny sa etsikina ny tianeny lazaina. Zao reno izy Rosoary fa lava ny resaka. Raha tianao ny anana ho avy mamiratra sy iaina am-piadanana tsy hanan-java-mahory dia ekeo ny teniko. Ny torohevitra mivady mantsy raha ny marimarina kokoa fa efa ampidiny anay mantsy izy ity ary ny arahanay nandany koa saingy ny andro fotoana mety amsahana azy aminao fotsiny ka hoy aho hoe misy fotoana mety toy izao aizandray sady maika dia maika ilay izy ka na dia tsy eto aza rainao za efa eto mahasolo tena azy fa dia fanamafisana fotsiny nga sisa taony rehefa tonga izy. Ndry ka misy toy izany indray veriny fa izany anana fiainana mamiratra izany eny no lofosako mafy hatramin'izay na dia hoe tsy tody hatramin'ny farany tamin'izay niriko aza noho ny tsy fahafahamanoatra teo aminareo. Mba efa azoko miavy tena ihany kosa nefa n'izy zavatra ny mari-pahaizana eo am-pelantanako ka inona moa no andrasana fa raha mety sy azo atao ny hevitra roso dada dia rosony ty. Tsy hoe raha mety sy azo atao akory Rosoary fa matoa zahay ny hevitra an'izao dia tsy sanatria an'olo-baty mafana anareo akory. Iny fantatra nefa ray aman-dren'ity zanaka nareo ka tsy mikatsaka fa tsy izay aso azy nefa kosa ataoko fa rary ny raha mananjoy safidy so tsy mety amiko ny tolo-kevitra ay ka aleo raha tonga dia hovataniko ny resaka fantatrao moa ngarabe jofo mpanefoefeto amintsika. Rahabe jofo izany tsy mahalala azy noho ny arenany sy ny toetrany malemy-paika mahamamioditra azy amin'ny mpiarabelona koa ne izany. Ay fantatra ho tsara izany indrindra no ilazako taminao teo fa hiadana indrindra ianao raha manaiky ny tolo-kevitray satria na ianao aza miaika angarabe jofo amin'ny fahatsaram-panahany sy ny arenany. Tsy azoko aloha izay tena tianeny lazaina hatramin'izao fa nilaza taminareo angarabe jofo fa manana asa mifandraika amin'ny fianarana nataoko omena. Si Soary koa ny fikasandra-be jofo dia ny tsy hampandray ravin-denanao akory fa anolotra manontolo izay tianao rehetra amin'ny fiainanao azonao tsara zany. Tena maizina amiko roneny mba hafosainana koa lary Soary tonika. Izao tsy nahita fianarana toanao aza mbola mahataka-javatra lavitra mihoatra noho ianao. Ajanony roneny ny safary ny resaka fa tonga dia vatany noho izay tena resaka marina. Zao ary mangataka na ho ravaky ny tokantranony sy hitantana ary fe-manontolo ireo arembendreo ngarabe jofo. Ahoana tsara hoe ty zavatra mamofady lazainao roneny? Ndry fa mamofady ahoana akory Soary? Inona ny maharatsy an'izany? Neny taako ny arendra be jofo ny masonareo ka tsy mahalala fa olona tokony ho raiko no vadiko zokony dada 10 taona be izao angerineny ngarabe jofo raha ny fahafantarako azy dia ahoana no anekeko an'izany na dia eo aza ny toetra ny mahamamioditra azy sy ny areny mampitolagaga. Mba asiana fandiniana ihany ny tondrana ny fiainana roneny fa tsy biby akory ka obako ny zavatra. Soary fantatray tsara zany ary efa navadibadika lalina koa saingy matoa zay mamosaka ny hevitray aminao dia fantatray fa tsy dia olana izany satria ny ahatsara no avinao aneny be atao-ponay mahatsara aminao ny anambadiako ny raiko. Ahoana ianao roneny ny tsy mamaly ny anao koa izany foana rainao ahoandra be jofo taovantsika sa volovolontsika izy. Tseritseretinao no hoe efa tomotra ne ny andro afatesandra be jofo no io aretina mikika azy io ary noho izany indrindra aza no tedavany vady ahakarakara azy sy afaka malifaly azy amin'izao androny kely sisa iainana izao nefa eo koa no hoe vady matoky afaka ametrahandreo arembendreo ary dia hitanao amin'izany fa rehefa maty izy dia ho anao ny areny rehetra ka afaka manambady izy izay tianao ianao indray androany tsy hanampitamby lehilahy intsony fa afaka misafidy malalaka izay tianao amin'ireo marobe maniry anao ianao no ireo arembe anananao. Tena voavidim-bola ny feritreretanao roneny tsy mahalala fa tsy ny vola ianao ka
sy mba tanteraka ilay fanama olona mahalala ny atao sy tokony atao ao aminao. Mivera teny ianao roneny dia vitanareo sy dada ve no mivarotra amin'iny ngara-be jofo iny noho ny fitiavam-bola? Tena tsy napoiziko roneny fa dia farahidiny mihitsy ngasika no ho lavony izany fitiavam-bola izany. Ray aman-dreny vanina manana toetra volamena ao anaty no nahalalako anareo hatramin'izay. Fa zao kosa tsy vanina satria mihevitra izay asoanao. Tsy mba saininao very soaro hoe maro ane no mitsiritra andrabe jofo hatramin'ny bitika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra eto an-tanàna. Nefa ianao dia anao rery aminy andefan'ny fony sy azo atao eny angarany vitana. Kanefa zato ianao tomanao ranony kopaka tonga namana indray vao mavomavo ary malalay finosana tofary. Tsy manaiky an'izany ary neny na inona filazanao na inona tsy atakaliko arena ny tenako sy ny fahafahako. Fa misy dikany ianao rehefa tsy kitay tsy vary maina. Mino fa mbola ho avy ny marainako sady ahoana koa moa no hitokianao tena io hoe omendra be jofo avy koa ny arena ny rehefa maty izy. Ka ny vavany mihitsy ane efa nanambary izany soare sady angano teraka izy sy ilay vadiny maty. Iza no andova azy eo fa tsy ianao? Mbola manakavana izy sady anjony koa ve moa izy tsy hay andangolango dia tena tsy misy henatra nareo sy rabe jofo roneny. Dia za zao no tadiavinareo ifampitantana amin'ny olona toy iny. Tsy ekeko ka aleoko maty mahantra toy izay hivarotra ny feritreretako amin'izany. Ka dia izingiziny izany ianao fa andahatra amin'ny farany? Eno mino fa raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenako. Ary raha izao no izy roneny matahotra ny aminao Ny amin'inona? Na dia ianao efa manambady io aza raha afiravindra be jofo vola dia mety ho lavony. Marenina eo ianao fa tsy dia miandra sara ny nifina kotsy anireo. Afaka didy izahay. Reraka zany mitanka dia mitanka koa zany andro zany dia eo aizandray hono ty izahay tena very fanahy toy ny valala voatango aty. Ny asa tsy hita, ny tena reraka sy lany vola mivezivezy sy mametraka fangatahana asa etsy sy roa. Ny anina tsy misy raha tsy tonga any an-trano rehefa hariva. Za koa moa tsy sa mangataka fa ny fire vezivezena azy efa raha andatsa mandrakariva. Tena niova be tokoa ny fifandraisanay tao an-trano hatramin'ilay resaka amin'ny fanaovanay sineny ary nampiny dada tosika tao aorianan'iny. Lasa kitikotonina be amiko izany izy ireo, manao teny manery sy manindrona. Lasa tsy mividy zavatra ho atsony koa aza. Ary rehefa sendra mba mijanona ao an-trano dia tena hampanaovina zavatra tsy tokony atao. Mahampalahelo. Fa ngaha terena amin'ny safidiko varotra lika koa nga ny fanambadiana ka hifanirina. Dia noho ny fitiavaka rena ihany mantsy ny antony izao. Ilaina ny vola nefa rehefa dinihako lalina dia hitako fa manimba sy mahafaty zavatra betsaka ny tsy fitandremana amin'ny toerana tokony hisy azy eo amin'ny fiainana. Dia tonga rafin'ny dada sineny izay mamiko loatra aty noho ny vola. Ary nga arabe jofo lasa fahavalo kokoa noho ny tsy fanekeko hivarotrena taminy. Ay moa izany ka io resaka io no nampazotozoto azy tao ao izay namangy anay. Aleo izany ho any resaka efa mivalina iny. Iaretako izay ataon'ny dada sineny fa tsy ho vaiza ny fony izy ireo rehefa nehoako fitiavana sy fandeferana io foana. Tiako izy ireo ary mampalahelo aza. Mba fahadisoa-kevitra sendra miserana fotsiny angamba ny azy ka. Hiezaka ho anaisitra ny elanelana misy eo aminay ary ezaka koa ny tsy hanao izay ahatafitoana azy ireo. Fa
tena toa misy peta-drindrina milaza tolotra azy ty izany a. Andrasy hoe atonona? Tena filazana fitadiavana mpiasy ty. Aleo vakiana somba mahasoa. Inona hono ny tadiaviny? Mitady mpiasa, iandraikitra ny fitantanana, lahy na vavy, manana secrétaire de direction ary chauffeur. Tena mety amiko io. Nitady toko marina ka sendra vato, avo ny lanitra ka tsy takatro. Mba nitsinjo ny fahoriako ihany ianao Andriamanitra, misotra anao Zaho koa tia mandihy tsy afa-tavony. Aiza no ahalalana fa mbola manan-kery ty filazany ty. Tsy misy daty akory le izy. Raso aloha raso atonona dia manontany sy mangataka fanazavana. Ato amin'ity trano ity izany no misy an'ity. Aleo rangaha ny taniana tsy ho hita eo ve? Andraso hodondonina. Somary mialatsiny aminao ary mademoiselle mosa madame? Mademoiselle tompoko. Ay, mialatsiny aho ohatrany hoe nampiandrianao kely. Mbola nandray olona vitivity Tsy misy tsiny tompoko. Ka inona ary no azoko atao amin'ity tovovavy mafatifaty mampity? Aoka re tompoko, aza dia dokafana loatra rehefa zao araka le peta-drindrina ao avelany ao milaza fa mitady olona endraikitra fitantanana nareo no nahatongavako. Ay, ka ahoana zany? Ka ahoana moa fa mba manana ny mari-pahaizana izay takiana amin'le filazana ka tsy nisalasala fa tonga. Ay moa, nefa ahoana tompoko? Efa nisy olona nga? Efa misy olona tokoa mantsy namaly ny antso. Zaho mantsy dia mitady olona izany hoe andraikitra ny fitantanana ny orinasako. Ay, izany hoe directeur zany ianao? Voalazanao mihitsy. Dia tena tsy misy hevitra mihitsy ve tompoko ny amiko? Somba misy toerana ho ahy ihany re ao aminao na dia tsy sahaza ny fahaizako aza. Mba miangavy re tompoko. Tsy ilaina fitalaona be reny aminao raha ohatra ka fanaraka tsara tsika dia tovavy takanao sao ve dia sady mahafatifaty be dia ahoana ny tsy omena fahafaham-po? Hafahafa zao. Inona indray ary ty hitako ty? Ary to lasalasa saina be anao zany. Iza moa le anaranao teo raha ohatra tsy madiso? Soary tompoko. Soary. Tsara sy tena mendrika anao tokoa le anarana. Fa izao ahoana tompoko? Raha tiany Soary miala tsiny aloha raha manao navetran'ny anaranao satria tsy maninona ka. Tena tsotra be anao zany fa izao raha mifanaraka tsara sika dia omeko toerana mbola lavitra noho io toerana tetafinao io ianao, sady amin'izay koa ianao dia mba miara-tia amin'ny directeur. Tsy azoko tompoko. Zaho ve dia tsy azon'ny Soary? Zaho kosa moto fanina. Tena tsy azoko ka. Aho ary fa ho vantaniko raha manaiky hiaraka amiko Soary dia sady omeko toerana ambony no hiaraka hidola amiko amin'ny fiara sy ny vola ary dia tsy hanan-java mahory. Fa hiaraka aminao aiza moa Soary manany ihany ve no tia sa ahoana? Tiako ianao raha izay na azahoanao azy. Ahoana tsara hoe ny tananao ka efa misy peratra
tsy midika ve zany fa efa manambady ianao? De maninona nefa zany? Ajao ny tenanao, ajao koa ny vadinao, ary farany matahoran'Andriamanitra fa aza entin'ny fitiavan-tena sy ny filana toy ny biby. Mba olona manana ny maizy azy toy izao ihany ianao. Ianao io ve no miteny atako zany? Izay ianao toy izao? Miala tsiny aho, monsieur le directeur, raha miteny toy izany. Tsy sanatria fanivaivananao fa ny olon-kendry ihany no anarina. Efa hita izao fa miana-kendry zato ianao e. Tsy ampahaviriny. Rehefa sarotra jaina azy tsy mila asa sy fiadanana ianao rangahy, de lasa malalaka ny faravarana. Ary de tsy oriko aminao fa tsy mbola nisy nahazo io toerana tetavinao io. Saingy tsy omeko anao, satria feno fiavina vonana ianao, sarotra ifanarahana, ka zory ny lalanao ary matesa amin'ny fahatranao any. Misaotra monsieur le directeur, to tsy mendrika anao zany anaram-boninahitra zany raha ny toe-panahinao. Za kosa tsy varotra ny tena sy ny maizy aminao. Masina ny tenako na de zao aza ny fantrako. Mampalahelo aho ny toe-tsainao tompoko. De malagasy toa ahy ianao no sa manao toy izao nefa ny ataon'ny vahiny azy efa tsy fidiny. Mba manana tombony kely ihany ve ianao de manao kely tsy mba mamindro toy izao? Lasa ianao ry soary aza dehibe kabary amina eo fotsiny ianao. Etsoko polisy eo anao fa lasa. Andeha tokoa monko. Nefa mananatra anao farany aho. Sainy tsara ny atao so anody anao ny fitiavan-tena sy ny fanararotana tafahoatra, ny fahosan'ny ory. De tsindry aloka toy izao foana ve ny mahazo ny tsy manany? Fa mandroso makaiza loatra ty zao tontolo zao ty. Soary. Soary. Ay dada, ahoana kay izay? Zasao le tenesiko fetiko mitsangatsangana iny fa ilaiko. Reny moa de jerenareo. Fa miandry baikona. Asa? Inona fotsiny atao ato an-trano ato e? Tango lalitra sy velom-potsiny ato. Aiza kosa ary dada, tsy fantatra ny hoe efa nanaovanao le izy tao aoriana nasako azy. Inona koa zany e? Fa zao rehefa avy eo ianao de mba sasao koa le pataloha jeans sy lobaka manga tanora iny. Dada, ohatra mangorangorana be ane za zany. Reny koa ve de tsy vitanao e? Ary olona mirijarija be toy io ianao ko mangorangorana ahoana? Ny akamonao ny betsaka. Eny ary, okizay fa atoko avokoa reo. Fa zao anery dada, mba inona ndray e? Mba saika... Vola ndray zay Ie, mba saika angataka 200 amin'ny dada ho azy za anaovako fanamarinam-ponenana fa ilaiko e. Za tsy manany e. Zany foana ny ianao. Ny vola foana ny lany hatramin'izay ny karakarana ny asoanao zay. Saingy tsy nasianao dikany akory reny. Maty ny ditranao ianao zao. Ary afa ninona taminao ka azadalainao intsony. Dada, ditra ve ny fandavako ny toe-tsaina mahamalagasy ny kuizan'ny vahiny atsika hatramin'izay? De ny fanomezan-danja ny fanahy maha-olona? Eny e. Ianao ihany koa ny manam-panahy eto tany ka aza manahirana anay intsony. Zaranao aza mbola mihinana sy mitafy eto. Azonao foana angary eo raha tsy eo ny vola. Zao rangahy reny efa manaty-potsiny eo ambaravarana, vohitra fotsiny no ny adalanao. Angina ary dada raha mbola zany foana ny resaka ao Ary aleo andeha hanao ny zavatra nasainao ataoko fa so de tsy maina eo ny lambanao. Mba mieritrereta ihany ianao soary. Mbola miandry anao foana hatramin'izao anie rahabe jofo e. Dada, efa nilaza taminareo ary tsy te hamerina tsony ny hoe tsy hanampy vola ny tenako azonao. De zany ve ny valibabe nataka hatry ny sainao mba mendrika anay ry soary?
Angah misy ray aman-dreny manolo-bato mafana ny zanany. Fino zao everinareo zao ka. Tadiavinareo atakaly vola ny safidiko sy ny fahafahako, ny tenako sy ny fitiavako moa dia efa tsy asiana asontsony. Toe-tsain'olo mendrika ve zany aminao ry dada? Olona zokony raiko no ampilaharinareo amiko noho ny fitiavaka rena. Raha malim-papenanareo ary dada dia aleo zavatra fa vokatry ny safidi-poko malalaka sy ampitiavana no atolotra anareo, fa tsy zavatra loha ato toy izao. Tena tiako mantsy anareo ka tiako koa raha ny tena tsara indrindra no valosoa atolotra anareo. Eny efa nataonao toy ny bozaka manahatra zay ka tsy mahasy teny intsony ka atao izay tianao atao. Nefa tsaro fa ny anadray aman-dreny toy ny tsipakombalahy. Azoko ny tianao ambara ary dada, nefa tsy matahotra ny tsiny a. Raha diso tokoa dia matahotra ny tsiny avy aminareo, fa raha radrariny ihany nataoko, inona ny fahadisoako? Ary aza mba diso fangataka valim-babena moa e. Zay fa lasa e. Mandrosoa, ahoana ianao zay? Manahoana tompoko? Manahoana ianao? Mipetrapetra ary inona no azo atao anao? Tsy izany tompoko fa saika haka taratasy fanamarinam-ponenana. Ay, dia ahoana re zany? Fa ahoana tompoko? To mihoatrotra aloha zato ianao fa tsy... Tsy izany mantsy fa zao e. Tsy mbola tanterana ho any tompona andraikitra manao azy ka... Tsy afaka ny azo aho zany. Nefa ny tompoka tena ilaiko maika le izy. Dia ahoana re zany? Izy mantsy lasa nijery anjanany marary any ambanivohitra any ka nilefitra koa nefa tsy ao. Zaho aza mpitandra raha vonjy maika fotsiny no entiko. Ka raha ianao no manao azy ka tsy maninona ane zany. Tena mba ilaiko maika aneo atompoko le izy, mba ilaiko amin'ny fitadiavana asa. Ka ilaina sinenge zany raha matokely. Za zany aminao angalatsony. Aiza kosa mono zany, fa matoa ianao napetraka isolo toerana toy izao dia afaka nisolo tanteraka ny asa ilana azy ireo na inona na inona. Zao no izy. Tsy afaka ame fahafampo anao raha tsy hoe... Raha tsy hoe ahoana indray? Ilaza zavatra indray raha ngaty. Tambiny indray zao zay. Raha tsy hoe mifanaraka sika e. Fa mifanaraka hony. Matoa ianao mipetraka eto dia asanao ny ekenao sy andraisanao tambiny zany, ary volam-bahoaka koa no mbola anakaramana anao. Ka nahoana moa no rehefa mila taratasy ny vahoaka izay mandony karamanareo no mbola misy fifanarahana ankoatran'izay indray? Ay, mba hamevavana inona zany raha matokely e. Atao mibiraoka nge ianao zao e. Ekeko fa atao mibirao anao nefa marina ny lasaiko. Tsy izao ataonao zao ve no atao hoe kolokolo izay efa edin'ny fanjakana eto amintsika mafy? Sa fifanarahana inona no tianao ataoko aminao? Moramora ihany aloha ianao e, so misy mandre eo. Ka ianao ihany eneny manao izay hampiakatra eo e. Tsy misy zavatra afaka ny andeha amin'izay rariny sy tsy mihitsy ary ampahamarinana eto amin'ity fireneny ity fa ilana kolokolo sy tambo maloto daholo. Fa mivoatra makaiza daholo ny toe-tsain'ny malagasy mpandala ny asym-pihavanana fahiny. Izay tsy mitaky vola ho tambo ny zavatra atolony dia mitaky ny tena sy ny fanahin'ny olona tsotra izao. Ka ny vola nge no zatry ny fiainany e. Izay le aretin-dratsy. Ny vola zany no mampijoro anao. Dia anaikobako ny vola sy andevoziny tanteraka. Ka na dia asaina manambady ny zanakao azy ianao noho ny vola dia anaiky. Aiza kosa sasanangy samihafa anie zany. Ely zany. Anao ny taratasiko ve ianao sa tsy anao e? Mananjo hitory anao anie raha mitady ny adaladala eo ianao e, satria asa-panjakana ny ataonao. Oka rehefa ataoke. Mahasiky ty raha matokely ty marina. Zay ay, tsy izay no nambaranao hatramin'izay fa mandany andro ahe fotsiny zato ianao. Dia izay olona tonga anao taratasy eto aminao zany dia ilanao kolokolo toy izao daholo.
mahanararoatra ny tsy mahaeony lehibe mantsy ianao a. Aiza moa ny androso ny firenetsika sika samysika aza mifandany atoerana fa tsy mba hoe mifanampy mba isian'ny fivoarana. Aoka re zay raha matokely apetrao ny mombamombanao dia rariva miveriny. Verevitra tanteraka atika. Aiza ve ka dia nandamoka avokoa ny ezaka nataoko hatramin'izay. Tena kivy azany marina. Fa nahoana ary? Dia toy izao manjoa azo avokoa ve ny mahazo ireo tanora rehetra mitady azy? Ny orinasa izay atonina milaza fa olona efa manana traikefa 2 na 5 taona avokoa ny raisiny. Raha misy indray ireo vonina ny anofana olona tsy mbola niasa dia tsy mandray karama 3 volana be izao. Ny ora iasana nefa amin'io efa mihoatra be amin'ny ara-dalàna. Misy azy efa alina dia alina vao mirava. Ny fijoroana mandritry ny andro sy ny fanenjehana latasy amin'izay tsy lazaina intsony. Dia ahoana ihany izy ity? Tsy maintsy toy izao foana ve ny toe-tsain'ny manan-katao e? 2 volana izay ny laniko ny vezivezy tety. Tsy hitako ihany izay vokany. Ny fakam-panahino mirentirenty mila ho isan'andro. Tena kivy aka. Nefa Andriamanitro, ampio mba hatohitra amin'ny filan-dratsy miaro fitiavan-tena ny mpanambola. Ampio mba aharo ny tenako sy ny tetsaiko amin'ny vola ihany koa. Aleoko mahantra toy izay varo-tena. Ary mino fa na dia avy petraka azy ianao dia ifa fijery ka mitsinjo ny orto aho. Matoky anao Andriamanitro, ary mametraka eo an-tananao ny fiainako. Ary inona indray hono izany soratra mivandravandra eto izany. Toy ny leo aka, toy ny efa fantatro zahaty ny vokany. Nefa dia anao inona? Aleo rangaha jerena, tsy misy mangiditsy andramany. Mitady serveuse hono ty trano fisakafoanana ity. Mpampandroso sakafo izany. Sady mba hotely mihaja ihany izy izany raha fijeriko azy nefa dia tsy mifanaraka amin'ny zavatra ninarako mihitsy anie ity izany. Aleo rangaha anontaniana, tsy ho hita eo ve? Tsara aza ve mahita e? Zany koa ve dia tsy ho haiko? So dia izao kosa ny lalana misokatra ho iza ny mahita? Tsy ilaina intsony nge izao ny miavinasa fa zara aza misy asa atao e. Aleo mila kely ohatry izay mandry fotsy. Aleo ary hiditra dia anontaniana. Ato amin'ity toerana tsy neritreretiko isy aty mihitsy no nesako. Dia tsy misy mahalala ny avoky ny ampitsy tokoa ka mahafinaritra ny asa na dia mandreraka aza. Miditra amin'ny 7 maraina dia mirava amin'ny 9 hariva. Iaretana aloha e, mandrapa. Ny mpiara-miasa koa moa mba azo erahamonina raha teo ny akamaroana dia eo azy ireo manahirana be ihany. Mahagaga ny fiainan-janak'olombelona ka na dia efa samizao aza ny manjoa dia mbola mahita hirika fanambany ihany ny sasany. Ny tena efa samy tsy manana mitrongo voahomana toy izao dia mbola mifandramatra foana satria misy ny mila ranondranony amin'ny mpampiasa. Tokony mba hifanohana sy hifankatia nefa. Iny misy olona anankiray. Aleo aloha andray an'iny. Ina ny atao anao izay Ramse? Inareo no misy eo mademoiselle? Mbola complet daholo ireo voasoratra ao amin'ny menu ireo ka
mbola afaka misafidy tsara ianao ka inona hono ny azoazonao? Raha ianao re zao nataoko misafidy, inona reo mba tianao am'ireo e? To marobe mantsy reto karazan-tsakafonareo reto ka fanina ihany aho mifidy azoko. Enao koa Ramose, ka ianao no ihinana ka zany no ifantana. Jereo tsara fa samy tsara avokoa ireo menu ireo e. Zany ve? Marina e, tsy manao dokam-barotra fa ho hitanao io nge. Zaho anga ianao vao nisakafo tato? Ie, nefa hitako marina sady aloha izay voalazanao izay satria jereo eo e. Be olona be ato aminareo nefa misy aza ny miverim-potsiny koa fa tsy mahazo toerana. Dia tsy miala fa miandry toerana ao ivelany ao sa? Zany mihitsy ka. Ka na dia izay fahadiovana ato izao kosa aza ve tsy efa milaza zavatra petsaka ampiany ny fandraisana mahafinaritra. Fa zao e, sao mitananao ela fa aleo nga akosaosy ampiana lasary karaoty atao mba ho ahy. Efa ela ihany mantsy izay tsy mba nanako an'io ko. Ay, eny ary tsy asiana desera nga. Misy yaourt sy voankazo anio e. Ay, yaourt raha hoentinao ahy dia mba hitondray coca lehibe koa anie raha azafady. Eny ary tompoko. Mba mahay mandray olona izany raha zazavavy sady mahafatifaty erity izy amin'izato volony lava be milantolanto. Fa tena be olona tokoa aloha ty toerany ity. Ary vetivety zany raha tovovavy izany dia efa miverina sady jereo any koa izy amin'ny fitsikitsikiny mahambavy fo avy hatrany. Ty ary ny sakafonao e, dia mazotoa re tompoko. Misaotra re, angelo mpiasa kosa nareo zany ka tsy maintsy atao izy afapohanareo client e. Dia aterikeo re ny additionnao avy eo e. Eny ary. Dia ato foana aloha ny sakafo rehefa mandalo aty fa mahafinaritra e. Tena marary azany marina. Manahitsaka avokoa ny tenako rehetra. Mafy ihany le asako fa tsy laika ka nefa nitamika-asa sarana amin'izany. Zara raha misy mikarama vary masaka amin'ny antsoiny fitenenana. Ny asa nefa tena mitombo isan'andro. Izany hoe mitombo izany ny sakafo ao amin'ny hotely dia tokony hampitomboiny arak'izany koa ny karama raha ny rariny. Efa mba nifandinika an'izany tamin'ny mpampiasa ihany nefa izay fa valy teny anafina ny setriny. Mahazaka hono tsara, tsy mahazaka dia mandehana mandefa betsaka mitady asa. Dia ho aiza ihany tsy manana raha izany no izy. Eny, tsy manana tokoa moa ny tenaka dia tsy maintsy miaritra ny mafy sy ny mangidy toy izao. Aleo mandefitra zara aza miziko. Mba hafa ihany aloha ny idiram-bolana dia kely azy e. Ndry, finony ty mampitendrery any soary. Ay neny, taitra hafa ny everiko isa. Ka ny fiainany. Maninona ny fiainana? Olona vao tanora kely io ka ampitenen'ny fiainana irery. Sa manenina ny natao? Finona ny ratsy nataoko no anenina? Asa? Mamisavisany arembendra be jofo lasany sasany. Zany rehefa miseho endriko. Azafady ry neny tsy miserana ao an-tsaiko akory na dia kely azany amin'izany sady tsy hanenena koa. Ka fiainana inona ary ty mampitendrery anao e? Jereo anie ty enao ry soary e? Antitra kely sady. Zaza voafiry taona sady manana bika aman'endrika soa toy izao ianao ka mampahory tena amin'izay karama vary masaka. Raha izao mantsy ianao no mba nanaiky nanaiky andrabe jofo zany dia tsy nitotototo foana toy izao. Amin'izay mibaiko fotsiny dia azo izay ilaina. Ny tenanao amin'izay mirava bolamenatra any an-tampon-dokatra any Paladia. Ny asinina azy indray azany tsy misiko. Izao rangaha ka amfiry maraina dia efa miala ato an-trano. Efa alina koa vao mody nefa zara raha misy ny karama. Neny mingavy anareo aoka amin'izay ny amin'izany resaka izany fa tsy tiako henona tsony mihitsy. Tsy tia andrabe jofo
ampy angam'izay ary tsy mila zay arenany koa na dia tsara fanahy azy izy. Ary inona ty mampangovotra anao amin'izany? Voan'ny tazo manaky-tsaka daholo ny tenako rehetra. Vizana koa angambe. Tena izay fa tsy hoe angamba. Sitrapony ianao ka ireto e. Tsy tiany miadanako. Lasa fa tsy. Roviana ihany ireto ray aman-dreniko vao tonga sainy. Toy ny leo monina ato amin'ity trano ity mihitsy aho zany. Tsy misy resaka fa tsy zandra be jovo izany foana ny azy ireo rehefa milobava amiko. Nefa ho aiza moa e? Fa nahoana ary aho no avelanao ilonjo izao fahoriana izao Andriamanitro? Nefa angamba mahasoa azy ao matoa avelanao hiatra eo amin'ny fiainako Andriamanitro. Aoka mba tsy ny sitrapoko any ianao atao fanenao, satria fantatro fa Andriamanitra endry ianao ka tsy mampitondra azy tsy zakako. Omeo hery nefa hitondrako izao zioka-pahoriana izao ampanetreteny eo anatrehanao, ary ampianaro ahaka sitraka anao fa tsy monomonina na metsiny anao. Ampio mba tsy ho lavo amin'ny ratsy araka ny fangatahana efa nataoko taminao. Ary aminao no apetrako hatrany ny fanantenako, na dia tsy mbola misy mazava hitako azy eo amin'ny vodolanitro Andriamanitro. Dia matoky aho fa hainao atao ny zavatra rehetra. Mahay manova ny zavatra rehetra ao anatin'ny indray mpimaso ianao. Toy io andro izay manjombona be omaly, anio anefa dia tonga mihiratra tsara ka manga dia manga ny lanitra. Andriamanitro, manantena anao aho fa tsy hanadino ahy ianao. Aleo aloha hitsangana anao raraso voalatsa eto ndraika. Tongetindray aho marina. Ohatra ny satroko foana isakafo etona dia lavitra ny toeram-piasako aza ty. Sangy izao aloha e. Ohatra ny tsy nahatazana an'ilay tovovavy iny aho fa nahoana angasa tsy nandroso sakafo mantsy izy. Sa kosa ny ala. Dia tovovavy mahay mandray olona be toy ireny ve dia nesorony zareo. Tsy maty antoka izy. Ohatra ny te-antany andreo namany anefa mahatahotra ihany sao dia isy fiantraikany amin'ny asany. Ohatra ny tsapako hoe tsy afa-po za mihitsy rehefa tsy izy no mandray ako. Dia ahoana ary? Hay kosa nina izy ko. Tsy ary toa malomalokentrika ary izy zany sa marary? Ohatra ny valabalaka be ringa izany endriny izany. Io eny fa hitany aho. Sady ity koa fa tamin'ny manatona izy. Bikan'olona re izao. Manahoana ianao tompoko? Hay tonga indray. Tamana? Nahoana moa tsy tamana e. Tena mahafinaritra nge mifandraisanareo e. Tsy manao dokam-barotra tokoa ianao fa nilaza ny marina. Ka inandray ary ny atao anao e. Vonona izay amin'ny efa-vapo. Misaotra sadina dia izany fotsiny ihany aza. Fa hoinao aloha tsy mahadiso. Tsy niasa nga ianao malo sa? Fa teto ianao anga? Saingy tsy nahitanao ko. Tsy afa-niasa tokoa maly fa tsy salama. Izao aza mbola tena reraka be mihitsy saingy tsy afa-manotry. Hitako moa no ohatry ny valabalaka be izany ny endrikao. Fa olona tisy manaja asa ianao izany a? Efa izao koa ve moa ny manjoa mbola tsy hanaja izay azo ihany. Sarotra nino mitady asa e. Tsara izany. Izany no toe-tsain'olona tia fandrosoana sy mendrika. Fa izao aloha e. Frank aloha ny anarako e. Ay, faly mahafantatra anao za kosa no Soary. Soary? Za koa toraka izany. Ka izao efa nikasa ny antandro mpandroso sakafo namanao ny aminao satria misy zavatra kely iangavikanao izay raha ohatra hoe mba azonao atao.
vonina ny fahafahapo anao raha mbola mifandraika amin'ny asa koka. Ivelan'ny asanao zany ka. Fa inona kay saika mba iresaka aminao aho hoe raha toa ka azo atao e. Fa nga tsy miresaka amiko moa ianao zao ka. Soary koa aza-pevazovazo moa e. Resaka hafa mihitsy ny zany nefa hoana sady tsy azoko izay tianao atao. Maninona moa raha tsorony? Mety ho lava ihany ngely izy sady tsy tiako atao eto sao mitananao ela ka dikidiky ny mpiara-miasa aminao. Fa resaka inona nefa e? Asanaoko zaho aloha tsy dia manana fotoana amin'ny 9 avo mirava. Ka maninona raha alaiko aty ary ianao amin'izay dia ateriko e. Sao dia mahasosotra ka. Tsy maninona re zany sa kosa efa misy mitsena soary sa sy ianao koa iza no hitsena eo? Dia izay ary ahoana raikitra? Eny ariko fa inona ary no atao anao e? Iondry ireo re atao ahy zany zao no tsara sa ahoana hoe ianao? Tsara io ka. Zay zany no ataoko Zay atao e. Dia zay no izy ry soary tsy miambaamba aho ary tsy asiako sasiny ihany koa fa tonga dia niresaka ny vataniko satria efa be tao am-poko hatramin'ny nahitako anao voalohany ny fitiavako anao. Tiako ianao ary maniry anao ravaka ny tokantranoko ka asa izay mba hevitrao? Misaotra anao ary Frank ny amin'izany nefa dia tsoroka aminao fa tsy nisainanao izany velively satria toy ny client rehetra no nandraisako anao. Za koa tsy mbola nisaina ny anambady mihitsy raha teo e. Fa nahoana kosa e? Ka mbola nikasa ny ary aloha mba tsy ho enta mavesatra ireo ray aman-dreny. Mbola eo koa moa ny andraikitra maro samihafa miandry ahy. Takako ihany aloha ny tianao lazainy mendrika ohatran'ny bikanao ny toetranao soary. Fitaratra tsara ho an'ny tovovavy ankehitriny nefa ity aho vonina ifampitantana aminao. Ifaonoana koa hiatrika ny fiainany. Frank, zany ve? Fa efa nandainga taminao ve aho soary? Nefa zany matahotra. Ndry fangaza biby anaikitranao e. Angamo zany fa zao ianao io ve dia tena mbola tsy manambady na manana olon-tiana farafaratsiny? Tsy mbola hitanao nisy peratra angamba ny tanako sa tsy zany? Tsy midika ho fananana na tsy fananambady tsony ny peratra kehitriny fefa lamody. Ary firy koa ny manana azy napetraka teo ambony alitara na rahamboady nefa mbola sa manampy sosina ihany avy eo. Marina aloha zany nefa ambarako anao fa tsy Frank zany. Masina ampiko ny fanambadiana sy ny voady fanaovana ka tsy iseko amin'ny filan-dratsy sy ny fitiavan-tena. No arinana mpanakona isika fa tsy biby. Mitovy eritreritra amiko ianao zany tsara zany ary matoky anao ary ahoana ary le faharoa hoe manan'olon-tiana hafa ianao? Samy fampirafesana zany na efa manambady vita fanekena na mbola fofony fotsiny ka tsy tiako tsy dia hitory aminao ny tenako fa aleo sandry ny ilaza azy. Azoko entina any an-trano koa nge ianao dia manontany amin'ny papa sy maman raha misy an'izany. Ny any azoko lazaina aminao dia izao efa nanan'olon-tiana taloha ary efa tapa-kevitra ny ampakatra azy ihany koa saingy rehefa nifotopitorina tsara dia fitiavam-bola sy voninahitra no tena nanakeny hiaraka amiko. Zany ve? Fa ahoana ny nahalalànao an'izany? Ka tratrako tsy naniaraka tamina tovolahy iray izay nge izy sady tena tiany satria voeniko hatramin'ny resaka ny fanaovan'izy ireo ary dia tetika izy ireo mihitsy anie anatahana amin'ny fiarahany tamiko
dia efa rety mifindra sy mianaka eto an-tany mihitsy ity fitiavam-bola sy voninahitra ity raha izany. Dia inona reny fa nefitra amin'izany fa tena mandozaka. Aleo re izany ho any fa andresantsika no andeha toizana miakina amin'ny fahatsapatena ny tsiraray io sisy. Ka tsy hitako an'izy lazainanao raha ny amin'izao fotoana izao tsy zavatra kitanontany ny resam-pitiavana ka tsy lampieverana. Amin'izay ny anao tonga dia miampifangatahana ho vady avy hatrany. Ka aleo ange manambady izay misarisarigaiky amin'ny fahamaimazana fotsiny nefa marina ihany aloha ny ianao dinoe tsara aloha fa tsy mora tokoa aloha ny fanambadiany. Zaza tsy dia lalao fitiavana fotsiny no mahatera iteny izany fa malalaka amin'ny safidinao ianao. Tsy izany ihany koa anery Frank ny mampatahotra fa ny saranga misy atsika fa maninona ka jereoko izao raha mahita izao ianao mirentirenty amin'ny complet isan'andro sy ny fiara. Za ty mosomosy kely tsy hanala-baraka anao ve sao dia randrana tsy manendrika anao ahy. Tsy misy maniry ny ahantra ry soary tsy misy koa nefa ny manana ny ampy fa hitanao misy fitenin'ny olona izay milaza manao hoe sambatra izay mifanampy raha mba nitsikiny vitana ve ny tena dia anososy ny hafa. Tsy azo itokisana sy ireherehana ny areny fa mora miovaovy. Marina tokoa izany fa dia aleo ary aloha andinika. Dia tsy nampoiziko mihitsy laza ho fivadihan-javatra tampotampoka izao marina tsy toy ny indray mpimasomonja ny ovan'ny zavatra rehetra. Nifankatia tokoa izay sy Frank. Talehana tranombarotra lehibe maromaro eto an-drenivohitra sy ny manodidina izy. Manampy azy amin'ny fitantanana azy ireo no sady manohy ny fianarana tsy vitako raha teo. Mahagaga ny fitondran'Andriamanitra. Adiniko avokoa ny lasa nangiry-firy notiventina ny rano natsakaina ankehitriny dia ny feretako sy ny fiankinako tamin'Andriamanitra. Izao voatsapako fa marina ny tenin'ny tompo manao hoe tsy navelany anga ihany tavan'izay rehetra matoko sy miandry azy. Tsapako koa ny antony nampahoriana tamin'ny lasa mba hitoerako sy ahatsapako ny fahorian'ny ory mba tsy hanaovako toy izany koa amin'ireo mahantra namako raha tonga eo amin'ny toeram-boninahitra. Miara-miasa asoza ity sy matoky an'Andriamanitra tokoa ny zavatra rehetra. Mahagaga amin'ny fahendreny ianao Andriamanitra ary mideranao noho izany. Mampiasa olona maro izay sy Frank fady anay izay ianao tsindry azo lena fa mandoza ny fanararotana ny fahorian'ny hafa ary tarigetra-piainanay raha teo ny hanampy ireo ny angarany vitana. Io no nampiray anay. Za raza mantsy mba notahian'Andriamanitra afaka hanampy ny ory. Tonga ihany la marainako. Manga dia manga koa ny lanitro. Faly dada sy neny. Raha avokoa ny aloka teo amin'ny fiainanay. Natolotry ny Oliva Sorady eo anao teo ilay tantara indray miseho nosoratany Antaniaina Ravondray be nampitondray ny lohateny hoe tonga ny marainako. Ireo namelona ny tantara i Antaniaina, Lantosoa, Mamitiana, Tiana, Mamy, Feno aja.